Votre blague du jour sur Journal 261. Inona le olana anaka tsy mifankaty intsony zay pastera zany hoe tsisy complicité intsony zany dia nakaty aminao zay pastera satria tsisy fanafana intsony dia akatsodran'ny hoe alao zay misaraka amin'izay lainga zany fa mitady vaolana ka amin'izay satria rien n'est impossible à Dieu ozy izy ianao pastera zay nakamban'Andriamanitra aho ka tsy ho saran'olombelona voilà zay mihitsy pastera toy izy fotsy ka raha ny tena marina tsy dia Andriamanitra loatra no nampitambatra anay pastera fa be voka dia tsy maintsy natao mariazy fa heverinareo tsy tadidiko anga za le nasainareo nitory-teny lava reny be tamin'ny fanamasinana anareo hoe noho ny sitrapon'Andriamanitra no nahatoy izao anareo amin'ny telo ora tolakandro nasainareo miogaoga manao hoe fitiavana mandrakizay no nitiavako anao ka izany no nampaharetako ny vamindrapoko aminao dia amin'izao indray dia hoe kamboko izany fa tsy mandrakizay amin'izay mbola nampiana an'le voady hoe pour le meilleur et pour le pire ie fa saingy tsy nahita fa tsy pira afaka any raha mba nisy meilleur aiza kosa anaka ndeha tsy nisy meilleur mihitsy fa reny zanakareo reny zany tsy mahafaly anao dia gaga paster tsy fahasoavana nga moa izy reny paster Marianne nahazo an'le hoe araba ary ilay nasoavina rehefa niteraka an'i Jesoa satria izy tsy nitaingina soavaly vao be voka tsika sanao kosa hainao tsara stopoko tsika hivavaka oka mihitsy aloha ka alao ilamina mihitsy aloha vao mivavaka tsika pastera azafady efa mahazatra tsika loatra manko tsy manombonomboka zavatra mivavaka ity foana na dia angalatra aza rehefa kelikely dia asaina vavaka tratrako napirafy izy pastera zay ny antony isarahanay ary tsy te hiverina aminazy tsony a na miteneny anao pastera fandoalika ny rano tsisy ten'Andriamanitra milaza nga hoe tsy mahazo misaraka mihitsy na iny kodona na iny kiatra tsodrany fanambadiana ihany nataoko taminareo dia hatreo ny asako fa za tsy manao service après-vente esa zany zay nahita vaolana roa ihany ny adresy raha hisaraka nareo dia any amin'ny tribonaly raha mbola hiaraka ao ihany kosa ianareo dia any amin'ny hopitaly aza andao andefa tsisy raha ny pastera zay areti-pitsangatsanganao any pastera tsy mba zany teneninao anaty amin'izany nandrotsaka fa folo-karena iny a za daholo nge niantoka an'le jobily fa 5 taona ny mariazinareo e zany angamo zany loatra rehefa zatra mividy olona amin'ny vola saika ho vidiana volatra amin'ny fitsaran'Andriamanitra masolo maso rangaty a nijangatsanga ianao dia tsy maintsy mizaka ny vokany fa Andriamanitra tsy azo vazivaziana Andriamanitra tsy mitovy aminao ranga be fitiavana izy mahay mamela heloka sy mamindra fo izy sady zany pastera zao aloha ny voalaza ny soratra masina zay hovakitsika amin'ny anaran'ny tompo manao hoe pastera efa reko daholo ny toroteninao rehetrarehetra hatramin'izay zay hafafin'ny olona ny tsinjaina amafy fitiavam-body izy dia mijinja fisaraha-panambadiana fitiavana nomeko anazy pastera natakalo ny resaka vary mitsangana tamin'ny paisement raha mikisanao tao an-trano koa tsy nihinana nitsangana fa nipetraka tsara tsy voky ahoana ianao fotoko zany nijangajanganao tsy hainao raha le rasepela hoe matoa zany menjera dia ianao ny malama tsy misy adisoko mihitsy ny ratendakanina ianao rangaty a teraka ny zanakay faro izy nanomboka ny nihinana nitsangana pastera amin'ny fotoana tena ny lako azy indrindra nefa tadidiko tsara zarery miaritra ny fampinonoana amin'ny alina be matetika izy manko ny tsy mody tsy vitan'izany fa sady mbola manolo kosoko zay koso ny fito velona tsisy ilana azy zay ny fidiana tamin'ny zanakay faro zany ny tena hoe niaritra irery a fa ngamo tsy nampiasa kosy bebe mantsony tsika tamin'ny bonakely tsy nampiasa tsony e nefa tamin'ny momotsika kosy bebe foana no nampiasaina tena nandaminy be mihitsy ny mora sady tsy mila mifotsiny tsika tamin'ny alina amin'le zona absorbante à double couche aminazy le zara tena nazotona n'olo anazy mihitsy ny tamin'izany ny adedanao sy mpanao mantsy ilay Janine be sy fournisseurana kosy fozy iny tena nanampy be anany efa ianao tamin'ny zanantsika voalohany tadidiko tsara ianao foana nitaiza sy namolony kosony fa za le ny kavivi be tamin'ireny tadidiko mihitsy reny ny kavivi be la le nandray anazy dia za foana nitrotro anazy tamin'izy mbola kely tsy tadidinao ve le noloko tsy nety tonga dia nao nanome biberon anazy tadidinao ve tsika le nandeha voyage tany Majunga dia adiny ny vidin'ny torsony mokely ny andro efa alina be mihitsy tamin'iny tadidiko tsara tsisy mpivarotra amin'ny votsony ahoana ny atao le zazakely miatatra amin'ny toany be mihitsy nanajanoko ny tomobila sokafako ny mal arrière io misy kosy bebe manankiray tave avitra tonga dia tsy nisy fitsova ny lamba be voyage tsika zay lahy tonga hatrany Majunga dia faly be amin'izay tsika zay lahy teny andalana tamin'iny tonga dia velokira amin'ny sy lahy efa tsika zay lahy tamin'iny tsy maintsy tonga ko any anao fa efa izay no tanjoko rehetra no bongo ny fitsino no manikio ho batalinao any tena nanapa-kevitra amin'izay tsika zay lahy no zazafary dia vitantsika ny aliny ihany ny mission jeny na tonga tsika silianao ny anarany hoe bonakely vita tao anaty trano ina ny anaran'le kosy kosy bebe non voana be zany resaka tsika zany misaraka na le antsika sianao aty amin'ny pastera natomboka tamin'ny mivavaka lesy pastera izy arao fa ranana mivavaka tsy mba nampihetsi-po any lava hoe namerina ny tantara antsika sy lahy teo reny
Tantaranga izay miainantsika sy laza ela ty. Teo amin'ny fitezana ny zanakitsika, fananganana ny tokantranontsika. Nisy fotoana tena hoe tsika sy larery ny zaka ny fiainana ray amanontolo. Ndao antsika sy lazan-dolo ny fianakaviana ny namany to. Tadidinay lahy netiko tany Tamatave. Dia voabevoka kely ialahy tamin'izay. Efa voabevoka ve nentina roany. Tsisy trano vatanina, tsisy ninina. Rehefa miaraka tsika sy lahy, tsika sy larery. Dia ohatrany hoe voavazana foana. Nanefa ny vokatry ny asako tany Tamatave. Ny asanao tany Tamatave iny nahavita ny tranontsika. Voilà, tadidiko tamin'ny lahy niteraka mon. J'étais l'homme le plus heureux au monde. Azafady kely aloha izy mivady fa tsy hoe manapaka ny resaka reo aho fa teraka ilay zanako vavy matoa dia sanatria vary mitsangana anankiray ve no avela lanimba ny tantarantsika rehetrarehetra. Izany fiainantsika mamy rehetrarehetra ny ainatsika sy lahy zany. Dia ahoana ozy izy ny zanakitsika sy lahy zany? Dia ahoana ozy ny namany, ny fianakaviana? Zay zany ty lahy, isara-bady. Raha fantatrao ihany zany ko naninona ianao ny nanapaiso mitsangana. Efa tara loatra. Marina fa hoe aventure kely sendra tsy tanana ianao iny. Saingy ampy nandrava ny fatokisako anao. Ary fitiavana tsisy fatokisana tsy possible. Veloma ianao. Mahireza rahalahy. Farany tena farany. Misy ho an'ny nouveau-né ve ilay couche bébé mateo fa zay izay avidiako an'ilay zafikelyko voateraka ao. Misy Miné, misy Midi, misy Maxime, misy Junior. Tandremy fa misy faiky. Paquet mena na carreau manga, zay ihany ny tena izy. Tia anao ny tompo. Votre blague du jour sur Journal 261. N'oubliez pas de vous abonner. Cliquez sur le bouton abonner et activez la notification cloche.